Resaka rivodoza indray no hanombohantsika voalohany ny zavatra izay zaraintsika ato anatin'ity video anankiray ity. Raha vatao anatin'ny 7 minitra ny tanànan'ny Tapakala vokatry ny rivodoza fitia. Tao anatin'ny 7 minitra monja dia rava ny tanànan'ny Tapakala, komina Ambototandrodro Toamasina faharoa vokatry ny fandalovan'ny rivodoza fitia. Trano 420 no rava tanteraka, 13 ny alatafo, simba avokoa ny voly ary omby maro no maty sy folaka. Lasany rivotra ny vola sy ny sisa sy ny sisa. Tsy nitazam-potsiny fa tonga tany antoerana ny Prime Ministra lehibe ny gouvernement Herinsalama Rajaonarivelo sy ministra maromaro nankaherin'ny mponina ary nitondra fanampiana ho an'ny traboina. Misy ZNZ beko ny mpitady seza hoy Mikolo, tsy misy olona tonga lafatra na iza no apetraka eo amin'ny fitondrana hoy Mikolo raha nitondra hafatra ho an'ny ireo ZNZ sasansasany izay heveriny ho ampiasainy ireo mitady seza handravana ny gouvernement. Araka ny fanazavany dia efa nisy vokatra hita tao anatin'ny efa-bolana monja raha hoarina amin'ny 12 taona lasa hoy izy. Nilaza ihany koa Mikolo fa mety hampihemotra ny firenena ny fandravana gouvernemanta satria handany fotoana ela ny fananganana indray. Itsenkilany moa dia nilaza indray ihery zo ZNZ raha namaly sy nanitsany Mikolo fa raha izy no teo amin'ny toeran'ny Mikolo dia ny fahazahoana borsa ny tokony laharam-pahamehana. Nambarany fa ilaina ny fianarana siansy politika ho an'izay mikasa hanao politika. Ny vaovao malaza any ivelany moa dia maty voatifitra ny zanaky Kadafi. Araky ny vaovao navoaka ny hainao manjery Libina dia maty nisy nitifitra ny andro ny talata i Islam Kadafi iray tamin'ireo zanakalahin'ny filohan'ny Libiana teo aloha Andriamatoa Kadafi. Lehilahy 4 ny rongo basy no nanafika ary nitifitra ity zanaky ny Colonel Kadafi ity tao amin'ny trano fonenany raha ny nambarany Abdirahim iray amin'ny ireo mpanolotsaina azy tao amin'ny haina manjery Libiana hatrany. Raha tsy ahivina kely moa ny tantara dia ity Andriamatoa voatifitra ity moa dia isan'ny ireo no heverina handimba any Colonel Kadafi tamin'ny sehatra politika tao aorian'ny fiunganana sy fahafatesany ity filoha Libiana teo aloha ity ny taona 2024. Zay moa ny vaovao malaza sy ny zavamisy ary mahoraka any ivelany fandeha risika heverina indray ao Madagasikara. Ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa moa dia mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany anio. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary isan'ny ireo mpikabary malagasy manana ny mahizy azy ity lehilahy izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany anio ity. Izay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mitondra fiarabana sy mirarisoa ho azy amin'izao tsingeritaona nahaterahany izao. Ho ela velona, ho ela fanapahana, aingany Andriamanitra andrianana harino hitantana sy hiaro azy hatrany. Betsaka moa ireo izay manao resabe sy miezaka manao zavatra hafahafa ao anatin'ny tambanjotra ny serasera ny mikasika ny filohan'ny fanavozana ka ity horonan-tsary izay arantsika ity moa dia valiny ireo resabe tatoato ny mikasika ny filohan'ny fanavozana tao Mahajanga. Ndeha moa arantsika kely ity video anankiray ity mba afahany ireo olona rehetra mahafantatra indrindra mba ahafantarana ny tena marina sy ny zavamisy marina. Be ny zavatra azo ambarany mikasika n'izao fandalovako zao e. Ny zavatra nanaitra fotsiny zao dia zavatra hitako tany amin'izay lalovako tany tany Soalala, tany amin'ny faritry Besalampy, amin'ny faritry Mahajamba, Mahajanga 2 sy Ambatoboeny dia ny fitokana monina zay aloha zany zavatra nanaitra tany. Nefa faritra manana ny maizy azy, manan-karena ohatran'ny Soalala zany manana fer zany, manana cuivre, nefa na lalana ray mbola tsy miforonana. Ary tsara ho mariko eto zavatra hitako tany ny fisiany tsingy. Ay misy tsingy lehibe aty amin'ny faritry Soalala aty fa tsy haintsika malagasy ny mampiasa azy. Dia makaheriny rehetrarehetra fa dia hiezaka angamba zahay anao zay azo atao mba hampandrosoana ny faritra tsirairay. Ny voalohany indrindra aloha miaramila zany hoe tsisy lalàna na antony manakana ka tsy tondra basy. Eto amin'ny valako ane zao misy fa tsy manaitra olo ity zao misy. Za miaramila. Zay ny antony voalohany. Ny antony faharoa nakany amin'ny toerana zone rouge zahay tamin'ireny fotoana reny tamin'ny Mady, tany Soalala, tany Besalampy, zone rouge ny garde du corps ny miaramila zay miaro ahy tsy tafaleta satria helikoptera ray ihany tsy maintsy noentina satria tsika anatin'ny fitsitsiana tsy afaka hitondra helikoptera 3 na 4 makany noho zay fitsitsiana zay dia helikoptera ray noentiko
dia tsy maintsy nitondra député, nitondra olona maro hiaraka makany amiko any a garde du corps ray no afaka nanaraka tany. Dia za miaramila, za afaka mitambasy a dia nitondra basy a. Zay le izy. Le fepetra efa niteneniko tony fepetra ankapobeny satria tsy eto rery manana ny olana io fa zay nilalovanay dia misy daholo. Diego Thomasina eto a, Antilard manana ny olana io daholo. Ny antony moa tsy valaparako eto a, fa ny solution tadiavina dia mba tsy hanaovanay fanapahan-kevitra mikoropaka sy tsy haneritreritra dia ampitsangana commission isaky ny faritra na isaky ny district akory ary mbola ho hitanay manaovana azy, mbola avoakanay conseil de ministre zany a, hoe iza daholo a no mameno an'io commission io a mba ahafahantsika mamaha tsikelikely amin'ireny olana tany reny a manerana ny Madagasikara. Ny afatra moa dia efa ilay napetrako teo a mahereza dia matokisanay a mahareta fa efa makany amin'ny fanovana tsika eo miezaka zahay a manao zay azonay tao amalina ny etaetany vahoaka. Zay ny afatra afaka tao. Manoloana ny horonan-tsara izay navokany Andriamatoa Rapetsambavany mikasika ny zava-misy ankehitriny, ny mikasika ihany koa any Ramatoa Fanirisoa Ernaivo dia namaly avy hatrany ny mpanao gazety Fernand Sello. Aza disoana ny tantara rehefa mba te hisarika olona ihany hoy Fernand Sello. Raha antsakabary no nahatonga any Fanirisoa Ernaivo ny teny any ilay teo Mahamasina ny taona 2024 fa tsy hoe tsy fitiavana zandary fa azavadika ny resaka hoy izy hatrany. Nilaza ihany koa Andriamatoa Fernand Sello ny hoe mba mijereva ihany video archive rehefa miteny fa lasa alain'olona baraka anaty commentaire ianao Andriamatoa expert. Mbola vao amambolana ny feriteto dia eo ianao fa te hamerina any Rajoelina. Mody manaratsy any Rajoelina nefa dia olona soa amantsara ary nanohana azy tamin'ny fifidianana. Ireo olona no gadrainy Rajoelina daholo no arovany izao fitondrana izao hoy Fernand Sello raha namaly any Rapetsambava. Nanafatra ihany koa Fernand Sello ny hoe mba manokana fotoana hijerena tantaram-pirenena fa vendrana be ilay analizy. Aza ampiadina ny mpitandro filaminana fa tsy hiady velively ireo hoy izy hatrany. Ary tsara ho tsindrina manokana hoy Fernand Sello fa namorony FDS i Rajoelina herinandro ny alohan'ny alany fa rehefa hitany ireo mpitandro filaminana fa tsy mety ilay mamono vahoaka dia nanaradia ireo tao amin'ny kapisaty zareo. Eo moa ny valikafatra Fernand Sello manoloana ny horonan-tsara izay navokany Rapetsambava. Mbola ministry ny fitsarana hatrany Ramatoa Fanirisoa Ernaivo araka ny loharanom-baovao izay navokany pejy tiako ny tanjanako modia hitsidika any Maurice amin'ny tianio tiany ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo fa namafisana ny fiarahamiasa eo amin'ny Madagasikara sy Maurice indrindra ady amin'ny fandosirana araketra sy ny kolokolo ara-toekarena no anisan'ny antondian'ny ministra any antoerana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ano hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.